Zoma fa 20 volana Jona 13 ankafaliana topolasy topoko vavy ny tsidihana ny tokatrantsika amin'ity takariva ity mirary anao azo tomana iny kio tratrany ampisakafony ianao ary manasatsika anaraka ny fampalalama voito vita lavitra matv hatramin'ny farany ny akon'ny fivirina izay nitanterahany Joaquim tao Addis Abeba tamin'ny andron'ny omaly sy ny fanehoan-kevitra maro samihafa no entina amintsika amin'ity takariva ity amin'ny tontolo politika ny fivirina izay nataon'ny FAO makasika ny firongatry ny andiam-balaly eto Madagasikara ary ny makasika ny tontolon'ny fanatanjahantena ny basketball eo amin'ny taranja basket latsaky ny 12 taona na ny afro basketmen U16 no entina amintsika amin'ity takariva ity santunany any ireo fa ny tontolo politika aloha no etsika hanomboana ny fampalalam-baovao nandritra ny fihaonan'ny firenena mpiara-miasa Madagasikara na ny SADC tao Addis Abeba dia nilaza ny heviny makasika ny famahana ny krizy eto Madagasikara ny mpitarika ny fanelanelanan'ny avy amin'i SADC ny filoha mozambikanina teo aloha Joaquim Chissano tao anatin'izany ary no nitondran'ny fomba fijeriny makasika ny folo alinday eto Madagasikara ny eo ihany koa ny mpitandro ny filaminana ary ny famahana ny krizy amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Anisany mampiayay mpikambana sasany ao anatin'ny Joaquim ny fisian'ny fitsabahan'ny folo alindasa mitandro filaminana amin'ny famahana ny olana eto Madagasikara. Any manainy mety ametrahana fitondrana entina miaramila izy ireo. Ny Joaquim izay nametraka ho fanonganam-panjakana vaovao ny fanatanterahana izany. Momba ito epikio dia nilaza ny mpitarika ny fanelanelanan'ny SADC ny filoha mozambikanina teo aloha Joaquim Chissano nandritra ny fivirina fa fitony Joaquim tany Addis Abeba fa tsy azo heverina nisian'ny fitsabahan'ny folo alindasa mitandro filaminana malagasy amin'ny famahana ny krizy. Nosoritany ihany koa fa hatreto dia mizotra ara-dalàna ny fifandraisana eo amin'ny folo alinda malagasy sy mitandro filaminana amin'ny ankapobeny ary dia mijanona tsy momba ny azy na ny roa izy ireo. Tao anatin'ny dinga izay natao tany Addis Abeba dia nanamafy ny sahazoan'ny kandidat telo ny amiral Didera Tsiraka, Ramatoa Raravamanana ary Andriamatoa Rajoelina ny ampy ireo olona manodidina azy ny Joaquim. Ny sazy amin'ireo kandidat telo mametraka olana amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena izay hitatra amin'ny tsy fahazoan'izy ireo mandeha any ivelany ary ny figazana amin'ny fananan'izy ireo any ivelany ihany koa. Araka nambaran'ny komisera amin'ny vondrona afrikanina Andriamatoa Ramtamin'ny Lamamra dia mamolavola ny lisitra ireo voakasiky ny sazy ny vondrona afrikanina SADC, États-Unis, vondrona Europeanina, la France ary ireo firenena mpiara-miasa amin'ny Madagasikara hafa. Andrasana ato ny fivoahan'ny lisitry ny olona hiaran'ny sazy ny vondrona iraisam-pirenena izay.